Tomboky lahy sy tomboky vavy, manoloana ny tranga misy eto amin'ny firenena am'izao fotoana zao sy ny tranga fisamborana olom-boafidy dia ny mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo, Ramatoa Clémence Sarahary Nirina sy Andriamatoa Alban Rakotoarisoa. Ny tenako Gasikara Fensoa, izay solo-mavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny boriboritany fahatelo Antananarivo, no sady filoha nasionaly mpitarika ny vovonana mouvement Gasikara, dia manameloka tanteraka ny fisamborana zay natao tamin'ireo olom-boafidy ireo. Tranga zay sokajiko sy sokajinay ho isan'ny fanotonana ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fampanjakana ny demokrasia eto amin'ny tany sy ny repoblika ny Madagasikara. Ankehitriny dia miantso atsika olom-boafidy rehetrarehetra izay lanim-bahoaka teto Antananarivo, dia ny solom-bavambahoaka rehetra 12 mianada na lany tamin'ny anaran'ny antoko inona na antoko inona, miantso ihany koa atsika olom-boafidy izay mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo lany na tamin'ny antoko inona na tamin'ny antoko inona, ary miantso ihany koa anireo solom-bavambahoaka izay manodidina Antananarivo, dia Antananarivo Avaradrano sy Antananarivo Atsimorano na lany tamin'ny anaran'ny antoko inona na antoko inona, andeha isika hitambatra iray feo ka hiaraka hiady amin'ny tia délestage sy fatapahan-drano izay memitombo isanandro iainany vahoaka ity. Fotoana zao ijorotsika olom-boafidy izay nampindraminy vahoaka fahefana ka isolo vava azy ireo, ijoro isika ho am'izany ady amin'ny délestage sy ny fatapahan-drano zay efa natomboky Clémence Sarahary Nirina, Alban Rakotoarisoa ary Lily Rafarala ity. Koa satria moa ny délestage sy ny fatapahan-drano dia tsy misy idirana loko politika na antoko politika, fa na manohitra ny fanjakana ianao na pomba ny fanjakana ianao, dia samiarana zany délestage sy fatapahan-drano izany. Voalohany, andeha isika iray feo ny amin'ny fijoroana amin'ny alalan'ny etsika izay tanterahan'izy ireo ny amin'ny 5 ny volana septambra ho avy izao. Satria ny tenako Gasikara Fensoa dia efa nanamafy izany tamin'ny fandraisam-pitenenako nandritra ny fiaonana tamin'ny mpikambana ny gouvernemanta sy ny prime ministre ny amin'ny tsy fanekena intsony an'izao délestage sy fatapahan-drano izao, ary ijoro anapaka ny fampindramana fahefana andreo tompona raikitra izay tsy mahatsiary tena sy tsy mametra-pelana nefa tsy navitany andraikitra izay nampindramin'ny vahoaka azy, indrindra fa maolom-boatendry azy. Faharoa, manao fanambarana ihany koa ny tenako ny amoahana tsy misy atakandro an'izany mpanolotsaina ny tanàna Clémence Sarahary Nirina sy Alban Rakotoarisoa izay nisy amorona androany izany, satria miteraka fikorotanana sy miteraka fanakorotanana eto amin'ny tany sy ny repoblika ny Madagasikara izany. Ety am-pamaranana dia manamafy izay antoko vovonana MG na ny mouvement Gasikara izay isan'ireo nanao soni ny taratasy fangatahana izay nataony izy menada, ary natolotra ny ben'ny tanàna na Antananarivo renivohitra, ary nokasaina ho ateriny eny amin'ny préfectura amma mpandray anjara tao anatiny zany taratasy fangatahan-dalana zany, dia manamafy hatrany izahay fa miombina tanteraka ary miantso atsika amoaka azy ireo, ary miantso atsika ihany koa anampy azy ireo amin'ny etsika zay karakaran'izy ireo ny 5 ny volana septambra ho avy izao. Ho an'ny vahoaka sy ny tanindrazantsika, ratsy iza ratsy ianao dia iandry aniza isika, ary ratsy androany iandry oviana isika. Mankasiraka tompoko lahy, mankatelo tompoko vavy. Miarabantsika rehetra izahay avy amin'ny fiarahamonim-pirenena, ny etsika natao androany dia fanairana ny isaitsika olom-pirenena, ny isaitsika mpitondra amin'izao situation tsy azo ekena izao. Androany dia nisy arrestation arbitraire amin'ireo olona anankiroa izay nisafidy ny laza hevitra. Amina olom-pirenena azy tsy mpanao politika fotsiny ihany izy fa mbola olom-pirenena toatsika ihany koa.
dia mananjo izy ilaza ny heviny ary isika reto a dia mananjo hiaino an'izay heviny izay mitsangan'izay ary zany a mba hiaro an'izay hevitra zay anatina tany milaza ny tena démocratique tanganana ary mandala ny zony tsirairay a ilaza hevitra izao famerana ny espace civique ilaza hevitra zao a dia efa milaza zavatra be da be amin'ny tsy fahavonona hiaro ny zon'olombelona sy ny zon'olompirenena tsirairay ka dia sikina ny laklosy izahay mba ho fiheveratsika tsirairay avy ny amin'ny andraikitra tokony horaitsina mba ny fiarovana izany démocratie atsika izany sy mba hiaditsika ihany koa amin'ny fanaovana azy izay ireo olompirenena izay milaza ny hevitra Miantratsika olompirenena tsirairay ijo dia tsy voatery hoe fampiantso fa any amin'izay toerana misy atsika rehetra rehefa tokony any hevitra mikasika ny rano mikasika ny jiro ninona dia zon'ny olompirenena maneho hevitra mahakasika an'izay taraina izay fototra amin'ny fanitsana ny zo maha olombelona